Miarahaba tompoko lahy finaritra tompoko vavy akapalinina indray ary no iarabananao andorananao ny vaovao mahakasika ny mety toetr'ny andro ho an'ny 3 andro ho avy indray. Ao anatin'izay 3 andro avy izay raha ho an'ny an-dranomasina manokana aloha dia tsy hisy ny rivodoza akasika ny Madagasikara. Ho an'ny mpanjony kosa aty amin'ny morontsiraka dia milamina ho an'ny rapitso izay morontsiraka izay ny orana tandrifin-drahona no misy any any morontsiraka aty amin'iny avaratra andrefan'ny Nosy iny. Ny mandrafitra ny mety toetr'ny andro zany aloha amin'ny ankapobeny dia hita taratra ihany indrindra fa ny vao maraina ny volon'andro ririnina. Hojerentsika amin'ny antsipiriany izay mety toetr'ny andro izay ho an'ny rapitso maraina dia misy ny orana malefaka aty amin'ny morontsiraka ny Antalasy maro antsetra dia somary mandraondraona ny voatany amin'ny ankapobeny ny vao maraina fa isava miandalana kosa izay ao arian'izay aty amin'ny morontsiraka ny Buena Sofia moa dia mandraondraona hatrany mety rano tandrifin-drahona kely izy aty amin'ny morontsiraka ny Sofia. Ny ankoatr'izay dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro. Ho an'ny tolakandro kosa indray dia saika aty amin'ny morontsiraka atsinanan'ny Nosy no ivangongo izay orana tandrifin-drahona izay mety harankotroka aty amin'iny morontsiraka ny faritra atsinanana mahazo ny aloatra sy mangoro aty amin'ny Vatovavy fitovinany ny ilany atsinanan'ny voatany koa dia isy tandrifin-drahona kely ihany raha ho an'ny Analamanga dia manodididina ny Antsorobe aty toraka izany ihany koa misy tandrifin-drahona aty amin'iny morontsiraka tapany atsimo-Dianasy ny morontsiraka ny faritra Sofia iny mahazo an'izany koa aty amin'ny ilany atsinanan'ny Njombe aty. Ny andrefana kosa dia saika ny masoandro sy ny rahona no ifandimby amin'ny ankapobeny. Ho an'ny vinavina ho an'ny maripana kosa indray ary dia tafakatra 7 ka hatramin'ny 20 ny ambony indrindra aty amin'ny faritra voatany manodididina ny 30 aty amin'ny morontsiraka atsinanana araka amin'ny 30 ka hatramin'ny 13 kosa ny morontsiraka andrefan'ny Nosy ny mafana indrindra dia aty avaratry ny Nosy mahatratra 30 ny faritra Sofia sy ny faritra Boeny. Toy izay toetr'ny andro izay ihany ary dia ahitana orana tandrifin-drahona amin'ny ankapobeny indrindra moa fa ny ariva aty amin'iny morontsiraka ny faritra Sofia sy ny morontsiraka ny faritra Boeny iny raha ny tolakandro ihany koa dia mbola ahitana an'izay tandrifin-drahona izay aty amin'ny faritra Otmatsiatra Yorombe mahatratra aty amin'ny Vatovavy sy Fitonany ary atsimo atsinanana aty amin'ny voatany amin'ny ankapobeny dia somary mandraondraona hatrany mety arahana tandrifin-drahona kely ho an'ny ilany atsinanana ho maina hatrany aty amin'ny ilany andrefan'ny Nosy aty. Mahakasika ny maripana kosa indray ho an'ny sabotsy dia manodidina ny 20 aty amin'ny faritra voatany mbola manodidina ny 30 hatrany aloha aty amin'iny morontsiraka atsinanan'ny Nosy iny ny ilany atsinanan'ny voatany zany ahitana fiakarankely 2 ny mihoatra aty amin'ny morontsiraka andrefan'ny Nosy. Raha ny mafana indrindra kosa dia ny faritra Menabe sy Boeny ary Sofia mahatratra 30 degré Celsius. Amanatsika ny toetr'ny andro ary ho an'ny alahady kosa indray dia mitoy ny orana tandrifin-drahona mety harankotroka aty amin'ny voatany amin'ny ankapobeny ary aty amin'ny faritra Fitovinany sy atsimo atsinanana. Hita taratra ihany koa zany aty amin'ny ilany atsinanan'ny Melaky ny antany Boeny sy ny faritra Sofia mandraondraona hatrany aty amin'ny ilany atsinanan'ny Nosy mety arahana orana tandrifin-drahona kely ny ariva maina tanteraka aloha aty amin'ny andrefan'ny Nosy aty. Raha ny maripana ho an'ny alahady kosa indray dia mbola mafapana ny voatany 20 degré Celsius 30 ka hatramin'ny 30 ny morontsiraka atsinanana raha tokoka 20 ka hatramin'ny 30 ny morontsiraka andrefan'ny Nosy mafana indrindra kosa 30 degré Celsius any Antsohihy no ahitana izay. Dia mankasitraka anao nanaraka an'izay hatramin'ny farany indray manasanao hatrany anaraka ny vaovao mahakasika ny mety toetr'ny andro amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko.